Wala mpetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry aneny saotry mihaja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay. Amen. Kafalina indray ny mbola hiarabako antsika rehetra ato amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fiadanan'ny Tompo ao amintsika tsirairay avy indray ny tenako. Misaotra ny Tompo indray tsika raha mbola nomeny izao ora sy fotoana izao indray ka tafangony eto indray. Eto ny tenako dia sorovavolombelona kely hanome voninahitra ny anaran'ny Tompo. Zaho rehefa nanomboka hatramaly aho dia nikohaka dia narary daholo ilay tratrako, nanaitaina daholo ny vatako iray amanontolo dia izaho mivavaka foana. Dia izaho mantsy raha vao miteny amin'olona ato hoe izaho marary ohatran'izao dia mpanadolona foana no asesika an'zareo hoanina dia efa leo aho hoe izaho tsy hihinana mpanadolona izany fa aleo izaho hivavaka. Dia rehefa natory aho dia nifoha ny maraina. Dia navesatra anga izany vatako iray manontolo, navesatra be dia ilay tratrako narary. Nanomboka tamin'ny 4 maraina dia efa tsy nahita tory-tsony fa narary ilay tratrako. Dia sepotra izay ahako. Dia rehefa avy eo amin'izay niditra tany amin'ny Zastalika, nisy fivavahana maraina tao. Izaho rehefa ato ilay ramatoa dia tsy afaka miditra. Fa vao mivoaka ny trano ilay ramatoa dia niditra tao amin'ny Zastalika dia niara-nivavaka tao. Dia nivavaka zahay. Dia rehefa nivavaka zahay izaho tena nahatsapa ny fanatihan'ny Tompo fa tena teo mihitsy izy. Ilay izahay anaty mivavaka iny samy mivavaka daholo izahay dia nikohaka be dia nisepotra dia tena nikohaka tsy nety nizanona mihitsy. Dia ohatrany hoe misy zavatra te hiala izany ao anaty tao. Dia tsy izany fa nivavaka foana tany an-dakozia dia nanatona aty amin'ny efitranoko mangingina aty izaho dia nivavaka. Afaka kelikely teo amin'izay dia ohatrany tonga dia nitony ho azy ilay kohako. Ary ohatrany hoe nisy zavatra niala ho azy izay dia avy hatrany dia maivana be ilay vatako. Tsisy ninona nahitaina intsony fa avy hatrany dia maiva ho azy ny vatako, ilay nanaitaina daholo ilay vatako nanaitaina iny avy hatrany dia maiva ho azy. Ka tsara reto ry tompontsika, tena tsara izy ary izy dia mihaino fivavakantsika mandrakariva. Dia raha misy zavatra mahazo anao dia akino amin'ny Tompo, akino amin'Andriamanitra fa Andriamanitra mahay manasitrana n'inona zavatra eo amin'ny fiainantsika dia apetraho eo am-pelatanan'Andriamanitra fa hainy izany zavatra rehetra izany. Tena narary mafy aho, tena nanaitaina mafy ilay tratrako na niteny tena mila tsoaiko izany foa tamin'ny maraina fa amin'izao tena maivana aho. Dia raina Jesosy fa tsara izy dia averiko an'Andriamanitra irery ihany mitera sy laza ary ny voninahitra anio ary mandrakizay. Aleluia. Amen. Iala tao egi reo zanak'Israely marobe ka nentin'Andriamanitra namakivaky ranomasimbe sy teny ho afabaraka ny zanany fa tiany asehony voninahiny por fony fa izy no tompo teny farany. Tsy pianaky laforo mirehitra vofitoeny sadraka sy mesary Abednego tsy navelany Izraely sy tiany ho afabaraka ny zanany fa tiany asehony voninahiny por fony fa izy no tompony teny farany. Fa ny zanany sy ny asany tanany dia ankadidiko ho izy voninahitra ho anao relay mipetraka eo amin'ny seza
mankatolotray hoanao izo fiderany izao ho fanomezambonina isanao voninaitrame hoanao sy hoanilay zanakondrinandre manitra reo atsely marobe miaraka mioby hoe e masina ianao ry andre manitra Jesus natunatany azo fitalina nefa nitsanganizy ka velona telo andro taty aory